tombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara araka ny Lioka toko 9 7 ka hatramin'ny 9 no akantsika afatra amin'ity anio ty. Zavatra efa tsy fahita amin'ity tany toerantsika ity no hoe olona maty nefa velona indray. Ary miresaka izany ty perikopantsika ty. Misy olona maty ao nefa nitsangana tamin'ny maty. Nisy lehilahy atao hoe lehilahy anankiray atao hoe Jero no anarany, lehiben'ny sinagoga. Nanana zanaka vavy tokana, marary efa ho faty. Ka niazakazaka nandeha nitarena tamin'i Jesoa mba mankanesana an-trano fa efa marary ho faty ny zanaka. Jesoa mbola manomana eo andalana ampandehanana, dia indro indray nisy marary indray, vehivavy marary mandeha raha lava tao anatin'ny 12 taona, dia nikasika ny lamban'i Jesoa dia sitra. Dia zay vola tonga tany amin'ny tranony mbola ao anatiny fanasitranany zany vehivavy zany. Jesoa mbola miady hevitra hoe iza zany nikasika ny akanjoko zany, mbola miady hevitra an'izany. Indro fa tonga ny olona anankiray nampilaza, aza antsoina Jesoa fa efa maty ny zanako. Dia teny Jesoa hoe aza matahotra, mino fotsiny ihany fa ho velona izy. Dia zay zany tantara hita amin'ity anio ty. Ary ny teny Jesoa dia hoe mifoaza, dia niarina ilay maty. Ravina malala ny fitsanganana amin'ny maty, zany no lohahevitra tsanganantsika amin'ity soratra masina ity. Ary zavatra fahamarinana anankiroa no jerentsika ao anatin'izany. Ny fitsanganana amin'ny maty voalohany dia mitaky ny finoana tsy misy tahotra. 50 no ahitantsika izany manao hoe fa hoy Jesoa taminy, fa Jesoa raha nare dia namaly azy ka nanao hoe aza matahotra, mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Zay zany ny teny nataon'i Jesoa tamin'ilay rainy zazavavy. Ny zavatra tsara ho fantantsika zany, ty ray aman-dreny zazavavy ty zany tokana ny zanany anankiray ihany. Zany hoe iny zazavavy iny ihany mba fanantenana, mba iny zany tsy toviana amin'ilay olona tsy niteraka. Iny ihany mba fanantenana hoe manananaka. Ka iny lay marary efa ho faty. Dia ao anatin'izany tena diso fanantenana izy, satria magnino? Maty ny zanany vavy tokana. Mba hisentsena ange hisentsensika ny toetra tokony ny ainany zany mpampon'Andriamanitra zany teo ampilazana hoe maty ny zanako vavy. Tena diso fanantenana ary very hevitra ilay mba nantenainy nefa maty. Dia te zany tena very hevitra ilay
renjazavavy tsy hita hoe ahoana ny atao, ny tanondrika dia zany Jesosy ny teny hoe aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Ary ho anatin'izany fahakiviana lehibe zany ry havana, olona efa very-hevitra tsy hita zay atao, mbola misy ihany mampihembotra hoe aza antsona Jesosy. Zany angela dikany hoe aza antsona Jesosy, aza antsona Jesosy, fa efa maty zany. Zany hoe miala miantsoantso an Jesosy, manasa miabandona zany, mijanona, fa efa tsisy fika intsony. Mbola misy manan-kiva ho anatin'ilay fahakiviana iainana. Ka ao anatin'izany Jesosy miteny mampahery, aza matahotra fa minoa fotsiny ihany. Ilay teny hoe minoa fotsiny ihany dia midika ty lehilahin'Andriamanitra ty dia tena efa mino, dia midika aza mihembotra. Lay finoana ao anatinao dia tahirizo mafy, tazony lay finoana ao anatinao. Aza miareraka amin'ny finoana, izany lay dikany hoe minoa fotsiny ihany. Aram-piasao lay finoana ao anatinao. Izany hoe ity lehilahin'Andriamanitra ity zany efa nirodorody ny azakazaka nitady an Jesosy tany amin'ny toerana nisy azy. Finoana no nahafahana tanteraka izany. Ary asa tamin'ny finoana. Kanjo vao naheno ny teny hoe maty izy, tsika hiembotra izy. Ary reraka tamin'ny finoana. Satria raha vao mandalo ny fitsapahana mafy taha izany dia mangozongozona ny finoana. Dia hitan'i Jesosy zany fa tena tsika reraka ilay mpanompon'Andriamanitra dia tehirizo ifinoanao io. Ary tohizo ilay asa efa nataonao, ilay nirodorodo ny azakazaka nitady an Jesosy, aza mijanona fa tohizo ihany. Jesosy manangona hery vaovao indray hiatrehan'ilay olana hoe aza matahotra fa minoa fotsiny ihany. Ary ilay tahotra no fahavalon'ny finoana. Raha tonga ny tahotra dia manino? Mihembotra amin'ny finoana. Ka i Jesosy zany hiaro ty mpanompon'Andriamanitra ty dia nampahery azy hiazona ilay finoana. Ravina malala, ina ry no afatra ho antsika amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Misy fahadisom-panantenana amin'ity fiainana iainantsika ity. Mety misy mamohavantiana, mamohy fianakaviana efa natao ny fomba rehetra ny tahana ary ny vavaka mafy amin'ny finoana mba tsy ho faty, kanefa manino? Maty ihany. Ny olona izay nieritreretana hianteherana, ny olona izay nieritreretana mba hiankinana, kanefa maty, diso fanantenana. Ao anatin'izany miteny Jesosy, azony ilay finoana. Ary misy ihany koa marary, maharitra ela mangataka amin'Andriamanitra amin'ny finoana, kanefa manino? Mbola tsy sitrana, kivy sady reraka. Misy tsy afa-panadina ny ankizy, namana rehetra afaka, fa izy rery manino? Tsy afaka. Ary tsy vitany hoe tsy afaka, mbola misy mandrabiraby namana akaiky. Kivy tena hoe
te hiembotra amin'ny finoana. Ary misy ihany koa fantiantoka maro samihafa amin'ny fiainantsika. Na mpivarotra ohatra manantena ahazo tombony kinazo fahatiantoka noho ito. Fahadisom-panantenana avokoa izany ry havana. Ary misy ihany koa fampanantenana pokaty. Isika tanora misy mieritreritra sady miteny hoe hampiakatra anao kanefa mivadika indray aty aoriana. Fampanantenana pokaty. Ary fahadisom-panantenana tanteraka izany. Kanefa ry havana, ao anatin'izany miteny Jesosy Kristy hazony ny finoana. Ary tohizo ilay asa amin'ny finoana. Tahaka nataony amin'reto amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Asa voaravoarany ny onjam-piainana ny finoantsika. Ny zava-misy dia mangozozona ny finoantsika. Kanefa aza adino ry havana fa mampahery antsika Jesosy Kristy hazony mafy ny finoantsika. Ao anatin'ilay hirifiry sy fahadisom-panantenana iainantsika. Misy tokoa mantsy ry havana ny olona tsy mino kanefa mifanasikasika, mikasikasika an Jesosy. Jerenge ilay ary amin'ny andininy 7:20 amin'ilay vehivavy marary. Izany kasika izany akanjoko izany hozy Jesosy. Dia inona valiny mpianana? Mpampianatra marobe nge olona mifampikasikasika anao. Teren'olona ianao mifampikasikasika aminao. Fa hoana ny taninao hoe iza mikasika ny akanjonao zany? Dia izay zany mampianatra antsika hoe tena misy zany ny olona mifampikasikasika an Jesosy. Zany hoe miaraka amin'ny Jesosy nefa manino? Tsy mino. Tsy mino izy. Hozy Jesosy fa nisy hery ny ala tamiko. Ilay vehivavy marary nikasika an Jesosy, nisy hery ny ala an Jesosy. Ka izany ry havana, rehefa tena mino isika ka mikasika an Jesosy, tonga dia fantana. Raha tena mino isika miantso an Jesosy, tonga dia maheno izy. Raha tena finoana no anaovana izany. Mikasika an Jesosy fotsiny antsika dia efa maheno izy. Miantso an Jesosy fotsiny dia efa mamaly izy, mampahery. Mino fotsiny ihany. Fa eto dia tena misy olona be dehibe mikasikasika an Jesosy fa tsy nahazo fanasitranana. Amin'ny alalan'ny finoana ihany no azahoantsika tombony amin'ny herin'i Jesosy. Izany hoe raha vao mangataka isika amin'ny finoana an Jesosy Kristy, misy hery miala amin'ny Jesosy Kristy mampahery atsika. Izay zany ny havana ny tapiny ny voalohany. Dia faharoa jerevantsika dia ny fitsanganana amin'ny maty dia mitaky ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Andininy 4:50 no ahitantsika taratra an'izany manao hoe ary Jesosy dia nandray tanana ka niantso hoe ry zazavavy miarena. Eto zany hita fa mamboly fifandraisana Jesosy. Jesosy zany avy tamin'ny toerana nisy azy nanantona ary tonga tamin'ilay marary nanondro ny tanany. Izany hoe Jesosy mihitsy no mamboly fifandraisana amintsika, amin'ilay marary, amin'ilay hofaty, amin'ilay maty. Izany hoe Jesosy nanondro ny tanany ary nandray tanana an'ilay marary, dia manambara fa nifandray tsara amin'ny Jesosy ilay maty. Jesosy zany mandrava ilay elanelana, ilay nisy tamin'ilay maty sy ilay velona. Izany hoe dikan'izany
raha misaraka amin'ny Jesosy dia tsisy fiainana ary fahafatisana no hita. Ka raha nangataka tamin'ny finoana ireny zazavavy ity dia nanantona Jesosy. Ravany ilay elanelany, ilay hevitra mampisaraka ary noraisiny tanana mihitsy ilay zazavavy. Ary hitantsika eto Jesosy dia mahay misintona ilay aina efa niala amerina azy amin'ny vehivavy. Zany dia manambara fa Jesosy Kristy dia manana fahefana amin'ny fahafatesana. Raha nyteny ilay anankiray hoe aza antsoina Jesosy fa efa maty ny zanakao, dia midika izany Jesosy tsisy zavatra fantany, tsisy hainy mihitsy mahakasika izany fahafatesana zany. Fa eto matoa izy manantona mandray tanany dia nampitsangana ilay zazavavy manana hery amin'ny manana fahefana amin'ny maty izy, mampitsangana amin'ny maty. Tsy ny maty ihany fa manana fahefana amin'ny velona ihany koa Jesosy. Aina efa miala nefa miverina. Zao no voalaza amin'ny 1:4. Ary nantsony Jesosy izy dia niverina ny aina. Jesosy ihany koa mahay mampiena ny herin'ny fahafatesana ho tahaka ny torimaso. Tsy maty izy akory izy, fa matory. Kanefa tena maty io, tena fa maty zazavavy, fa tsy maty io izy Jesosy, fa matory. Zany hoe ny olona mino efa maty dia tahaka ny olona matory ihany, satria manino? Mbola hifoha. Inona ro hafatra ho antsika amin'izany ry havana? Ny soratra masina dia tsy mampianatra antsika hivavaka amin'ny Jesosy Kristy mba hifoha indray ilay havantsika efa nodimandry, hifoha ara-nofo. Tsy izany ampianarin'i Jesosy Kristy antsika, fa ny hanavotra ny fanahy efa very, zany no atao hoe maty. Ny fanahin'ny olombelona lasana fahaverezana, zany no atao hoe maty. Na fanahin'ny olombelona io, na fanahin'ny olona efa maty ka lasana amin'ny fahaverezana, zany no atao hoe fahafatesana mandrakizay. Ka eto Jesosy Kristy manangana ny maty, manana fahefana amin'izany izy, hamerina ny fanahin'ny olona efa maty. Hitantsika eto zany ity vehivavy marary ity amin'ny tapany ambony ary narary nandritra ny 12 taona. Ary ity zazavavy maty ity ihany koa 12 taona. Misy fandraisana zany hoe te aneo Jesosy Kristy ilay foko ny Israely 12 izay efa midika hoe maty ao anatrehan'i Jesosy satria nandà azy. Ty hanavotra an'izany Jesosy Kristy, hamonjy ny fanahiny ny olona efa maty. Ravina malala, ny fanahy tsisy Jesosy Kristy dia maty. No resy Jesosy Kristy hamelo, izy lay fiainana mamelona antsika. Fa raha misaraka amintsika araka nambara teo dia fahafatesana sady tsy misy fiainana. Izay mino an Jesosy no mahazo fiainana. Ny soratra masina raha teo manambara ao amin'ny Jaona 1:15, izaho ny fananganana maty, izay mino aho dia tsy mba ho faty. Ravina malala,
afatra anankiroa no nambarantsika. Ny fitsanganantena amin'ny maty dia mitaky finoana tsy amitahotra. Misy fahadisom-panantenana iainantsika izay mangozozona ny fiainantsika, ny fahasairana maro samihafa, ny aretina, ny famoizana havantiana, ny fahadisom-panantenana ary ny fampantenana pokaty mitranga ny fiainantsika dia mampiozonkozona ny finoantsika ireny kanefa azadino. Fa miteny amintsika Andriamanitra hoe minoa fotsiny ihany. Aza hatao handreraka antsika na hampiainantsika amin'ny finoantsika izany. Ary ny faharoa dia ny fitsanganany tena amin'ny maty dia mitaky ny fifandraisana amin'ny Jesosy. Dia atao izay ifandraisantsika amin'ny Jesosy Kristy, minoa azy ary manantona azy raiso. Dia izy no anangana antsika, anangana ny fanantsika mba tsy ho faty isika, fandova ilay fiainana manomboka ty an-tany ka ho mandrakizay izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanan'ny Tompo. Amen.